Atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Mpilalao ny tantara Petra Obelny, Faly ary Liva niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sara no Arvondy. Biby tsy fantatra anarana. Tantara no totosainy manimbotra. Anio no andro voalohany. Misaina no anarako. Tovolahy 5 taona. Azo lasaina fa manan-katoro ray aman-dreniko ka nahafahako nanohy ny fianarako tany ivelany. Tao amin'ny sapam-pianarana antsoina hoe intégratif biologie, manambatra ny fandinihana lalina mahakasika ny biby sy ny zava-maniry no safidiako. Ary tena nazahoako ny diplôma doctorat. Tsy sendrasendra no nahaliana fatratra sy nisafidianako manokana io sampam-pianarana io fa noho profesora Ratsimbazafa Raibeako fatataza tamin'ny sehatra io. Noho ny fikarohana maro sy ny découverte tsy voatanisana taona mahakasika ny zava-mananaina eto amin'ity tontolo misy antsika ity. Fahaloko izany ray aman-dreny ka ho fankalazana nahavitako io dingana iray lehibe sy manan-danja amin'ny fiainako io dia nampisafidy toerana iray tiako andehanana miala sasatra izy miaraka amin'ireo zandriko sy ireo namako. Nanda mafy izy ireo rehefa nirasako fa any Siberia Arktika no tiako andehanana. Noho dadabe Ratsimbazafa voalaza fa miasa tany amin'ny faritra io ary tsy hita popoka mandrakity ny androany no antony fandavany. Nanankiana nefa izy ireo rehefa ndriseko lahatra ela ka dia roso tokoa ny ity ary dia tanina mitrango ity tantara lasaiko aminareo ity. Efa raha toerana daholo ary vetsika alohan'ny anoboako ny fandraisam-pitenenana e. Efa soary fa menao an'lahy kosa izay e. Vita soma tsara moa iny ny fankalazana nazahoako ny diplôma doctorat zareo ary misaotra be dia be anareo tapaka sy namana nanotrona sy niara-pary taminay. Tsy misy isaorana lesy izany a. Dia koa nge manamana amin'ny namana e. Miara-paly rehefa misy fahombiazana moa miara-ory sy ny fanohana raha tojo fotoan-tsafitra e. Zay mihitsy ho mino kosa angambo izay fa sorana fotsiny namoriny lahanay ohatran'izao mba mangina kosa mahery a. Avelao aloha le olona hiteny. Marina kosa ny mahery e. Tsy ikabary ihany koa ny tena hoe amriko anareo e. Fa zara vaovao tsara be vaovao mahafaly. Izany hoe tsara noho ny fahazahoana doktora be zany sa iza kosa lesa ro manaika. Lasa be suspense be hafa zao e. Tsy haiko na efa nitantarako anareo fa nampanantenana papasika manay fa raha todiko hatramin'ny farany fianarako ka mahazo ny diplôma doctorat tamin'ny fianarana io dia avelan'ny zareo hifidy izay toerana tiako andehanana anaovana vakansy dia toy hoe ty ka rehefa nyreseko lahatra izy mivady dia nanaiky an'ilay toerana nofinitiko ka faly aho manasa anareo namako hiaraka amiko akany Siberia Arktika moa zany raha marimarina kokoa e. Zany antoka amin'ny fandaniana sy ny fivezivezena rehetrarehetra e. Wow! Viva 98.1. fa izaho aiza eto amin'ny globe tokoa aloha zany toerana zany. Ino tokoa? Le ty zany dia mitetehaka fotsiny nefa le toerana raha tsy fantany akory. Ty ihany le ty rehefa korona géographie. Tena marina nge zany ary misaina fa tsy hitanao hoe aiza ny toerana izany e. Any amin'ny faritra misy ny ranomasimbe Arktika. Any amin'ny pôle nord angamba ny alalanareo azy bebe kokoa e. Maninona? Eno moa? Tena hoe pôle nord mihitsy ve? Sady tsy mangatsika be fa any amin'izany. Mamanala tokoa alohany.
Zany ilazaikanareo melody amin'izay mba misy iomananareo. Erovina zany tsika aloha. Amin'ny tapabolana dia efa go. Dia tena hoe tsy maintsy any amin'ny pôle nord mihitsy ve? Ngasy mba misy toeran-kafa e, mba États-Unis ohatra na Dubai fa dia any amin'izany toerana mangatsiaka be izany ve? Any ve zavatra ho jerena fatsy kilasy? Misy zavatra azo jerena andro karenina. Ndrevy tsy te mba ahita mivantana an'izany hoe ours polaire zany ha? Si, ours polaire ve no andehanana any lavitra be ihany nefa mijery amin'ny télé fotsiny dia efa mahita. Enina koa ty bekisma be tery karenina. Zany na Dubai lazaindria zange dia efa azo jerena amin'ny télé. Zay dia vita. Zalo voniny. Zay tsy mba zoto afaka mijanony. Andray Araka izany nazavako anareo zany dia efa nireseko lahatra ao apapasima ho anay. Zay vao nanaiky nandehanako any ka tsy te hiemotra na hanova destination hafa-tsony. Efa voamana daholo koa ny zavatra rehetrarehetra. ay ao ary fa eritreretiko tsara e. Aie mba mandehana mokia amin'izay za mba misy namana. Anga za tsy mba namana ka. Ishe namana vehivavy re zany. Ay tokoa moa nareo vehivavy to tsy afaka makany amin'ny toalety raha tsy hoe mandeha tsororo. Mba mandehana kely karenina so tsy mety mipipirery ihany ny zokondriky dia mitoa anany a. Ishe Ary varinay zany ity izy telo mianadaty eo. Ka mbola miady hevitra ombadika io fa hoe tia tany an'lahy mitokana fotsiny dia zay nge nodinako aty. Mihaino fanontaniany lahary ahy. Fa hono ary misaina. Misy antony manokana ve ny safidianany lahy n'io toerana io e. Dia izy fantary loatra mantsy alahy. Tsy manao zavatra kisendrasendry zany. Eny ialave moa lesy anafenako. Tsy kisendrasendra araka ny teny lahy tokoa ny safidianako ny toerana io. Fa no ity zavatra masehoko an'lahy ty. Bokinina koa ty avoaka an'lahy ty a. Tsy boky lesy ty fa journal ny Dadaberatsimbazafa. Zay ara lefa anaposiko vao hoe artitika. Tonga dia kopy aho hoe misy ifandraisan'ny Dadaberatsimbazafa. Nataoko fa efa tsy nieritreritany izany tsony ngelahy e. Tsy efa 10 taona teo ve lesy moa zay no nanjavonany. Tsy nieritreritra an'izany tsony tokoa lesy aho. Fa tsy nahazo nidikany ray tamin'ireto information tao anatin'ny journal ny Dadaberatsimbazafa reto. Jerenlahy voatonona matetika ato fa zany secteur N6.7 bar E 9.8 zany ny asan'ny Dadabe farany talohan'ny nanjavonany. Rehefa ataoko anefa mifandinihana sy ny fikarohana dia manamarika alaviran-tany reo litera sy tarehimarika reo fa tsy nataotao foana mihitsy. Alaviran-tany ahoana ary ity zany fa tsy azoko a. Alaviran-tany avaratra sy atsimbo e. L'altitude sy ny longitude. Ianao fa azony langany e. Ay moa ka alaviran-tany ny dikany hoe l'altitude sy ny longitude amin'ny teny malagasy. Le 67 no l'altitude nord ary le 98 et l'altitude est. Efa nataoko ny fikarohana rehetra dia ao amin'ny faritra feno ranomandry ny Siberia no misy an'io toerana io. Ary ny tena mahavariana dia tsy misy renivohitra na dia tanàna kely akory aza manodidina an'io toerana io. Oltiry no saina. Dia inona moa nefa zany no antena ilao hitany a Dadabe. Toerana farak'izay mangatsiaka eto tany angely ity toerana io e. Ny tiany latenena zany dia hoe efa matin'ny atsika any Dadabe ka tsy tokony hitady azy tsony a. Fa inona ka zany ny tiako lazaina ka. Miala tsiny raha ohatrany hoe ka hoe natezitra lahy le teniko teo e. Tsisy tsiny zany e. Misy zavatra mpamakiko an'lahy koa ty. Dia lazao anao fa azahoana azy rehefa avy eo. Aiza hoe Raso. Ty, io. Laso hoe fanamariana manokana tsy misy daty aloha e. Nahita zavatra tsy mifanaraka amin'ny fahita mahazatra tany anaty ranomandry zahay. Biby tsy hay soritana, biby tsy fantatra anarana.
atao hoe reptile toy ny voisin'ny tanalaka nefa tsy zay. Atao hoe biby mampinono nefa totsy mampinono. Tsy azo lasaina ihany koa hoe insecte satria complexe loatra. Ny tena mampanahy ny ekipako dia tsy ny endriny loatra fa ny zava-miafina manodidina azy. Mahaliana. Viva Radio nanolotra ho anao teo biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Novelomin'ny Fetraobelona Faly Aviva niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Biby tsy fantatra anarana. Tantara nantoto sainy maningotra. Renesinao rampitsony toy